Eo amin'ny tontolon'ny varotra indray kosa efa andro maromaro izay no nitokana ireo mpamongady nanakatona ny varavaran'izy ireo mihitsy moa isan'izany ny eny Anosibe eny noho ny mafampiankina ny asan'ireo mpamongady sy ny mpanjara nefa dia tsikatra fa misy fiantraikany eny anivon'ireo mpivarotra ny entana ilaina amin'ny andavanandro izay fitokonana nataon'ireo mpamongady izay. Niverina nisokatra androany ireo mpivarotra entana ilaina amin'ny andavanandro eto amin'ny pavillon Analakely raha tokana natanteraka hetsika firaisan-kina amin'ireo mpamongady ny ankamaroan'izy ireo omaly maraina. Entana mihitsy no grevy tsy maintsy mety koa izay satria tsisy ahana entana. Tsisy amidy. Ahena nahatonga anareo tetsy nisokatra indray hany androany? Androany feretsinany fa maro zany no hoe ahatongavan'ilay olona hoe isafo tiako avy any contribution. Dina misy hoe miara-miray iny amin'ny grossiste mpamehy entana any amin'ny grossiste rehefa mety grossiste totalement. Misy fiantraikany eo amin'ny vidin'entana ve izay? Misy fiantraikany mihitsy ka. Misy fiantraikany satria miakatra daholo ny vidin'entana. Mifampiankina ny asa fivarotana izay ataon'ny mpamongady sy ny mpanjara raha ny voalaza. Eo amin'ny mifampiankina zany ilay asanay satria izay amin'ny système entana tokony zareo dia izany zay tsisy entana mety ao. Mifampiankina izay tsy maintsy miankina amin'ny zareo ny asanay. Dia ohatrohatriny ahoana ny fiantraikan'izay tsy haiko hoe eo amin'ny vidin'entana ohatra? Vidin'entana aloha tsisy hoe fiantraikany hoe miovana ohatra izany fa ilay entana fotsiny hoe tokony lafo izao ilay entana tokony soloina grossiste amin'io. Inona izao tena ataoko hoe miteraka penifina entana ve izany ilay izy sa ohatrohatriny ahoana? Tsy mbola misy aloha hatreto. Mbola ohatrany hoe misy azo amidy ihany. Hoe maharitra ilay fitokonana grossiste mety tsisy amidy. Inona raha ny hitanareo manokana sy ny fahitanareo an'ilay fisavana zao ny eo amin'ny isam-pandrarana eto? Raha ny hitako manokana zao vatrana détaillant dia tokony mba hisy maromaro tsiresana zany tokony mba handinika ihany koa ny ao amin'ny isam-pandrarana etra zany sy ny ao amin'ny ministère ny vola. Ny tiako tenena amin'izay hoe raha hanova zavatra ohatran'izany tokony misy fampianarana maharitra ela izy. Zahay mpandrara zahay mpivarotra koa mbola mandalo fotoan-tsarotra zao amin'ny crise teo ny olona very asa mena ny client somary sarotsarotra daholo fa zahay mpivarotra koa hoe vonona rehetra fa eo amin'ilay fanovana rafitra sy hoe fampiarana an'ilay lalàna tonga dia hoe ampiarina tena amin'ny atsipireny zany tokony ho alefahana kely ny zavatra fa ny varotra sy ny ara-dalàna zany tokony entanina mba handony hetrany amin'ny ara-potoana tsara. Ny mpiasa eo anivon'ny etra moa dia manainga ireo mpamongady mba hanokatra ny tsena rehefa misy ny fitsirihana mba hisian'ny fiaraha-miasa hamongorana ny tsy ara-dalàna. Raha tsy haivina dia nanomboka ny 3 martsa 2024 dia nisy ny fisavana tampoka ifotsiny nataon'ny fobe mpitondrana ankapobeny momba ny etra ho fanaraha-maso ny fanjakana ny varotra tsy misy faktiora. Raha misy moa ny filana fanazavana dia misy ny laharana maitso ny fobe mpitondrana ankapobeny momba ny etra dia ny 83 44 izany.